tenenanao anankiray ina mandeha to ara zay nge tsy maintsika akory zay tsy manonga mpanjakana zany fampitondra ny tsy mandeha amin'izy ny tokony hitondrany azy ohatra nareo miresaka amin'ny hoe resaka jirama io fa mijaly ny vahoaka tena fadiranovana tsisy jiro tsisy rano so fototra ho an'ny vahoaka zany tsy mino mihitsy ny olona tany resa any anay ka misy zany ranotsy zany mandrisany amam-bolany tsy mino azy raha mandalova any de zay na voke tsy mirehitra mena tsony avy eo fa tena mipika am'zay le raha hitady vahaolana ho an'ity tanindrazana ty tsika tsy misy akoatra ny rodobe zany hoe rodobe iandry amin'ny mpilaminana ny fataperan'ny mandat 2028 hiatrika hanomana an'le fifidianana zay io rodobe hitadiavana vahaolana ho an'ny firenena andritsika jusque 2028 ve zao olana zao aferany tsirairay zay raha ohatra ka mila rodobe ny famahana zany zao da ndaona rodobe hamahana zany izy zao satria ny fanjakana misy am'izao fotoana izao mila rodobe hamahany olana fa izy te hamaha olana na tsy te hamaha olana fa mila tady rodobe izy hamahany an'le olona fa raha fa misy le rodobe vetivety izy de mivahany olana verimerina amin'ny zavatra zavainao pasteur Edouard Tsarame le olana le vahaolana zany eo ambadiky le izy rafitra io sa olona io sa moyen io le moyen resahako zany arybola financement sy inona mazava tsara satria na ny olona arake fanina ao anaty fanina manao tsy lalao teny be tabe nareo zany hoe tena zao ifotony rodobe ien tilo de crise zany miforona daholo de tsy fantatry ny hoe inona zany le tena olana fototra ao anatin'le izy ny olana de le fitenin'ny mpitondra fanjakana hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso dikan'izay Madagasikara zany tsy misy olana de manantena an'izay le vahoaka hoe Madagasikara tsy angamba mety handroso fa tsy maintsy mandroso nefa raha mijeriny any ivelany de Madagasikara ny farany firenena gisitra indrindra so de mba hoe tatitra na totanisa na anafa eny mety tatitra zany mety atotanisa zany mety zany fa ny fiainany olona anatokantragnona manazava an'izay mety tatitra ny any ivelany mety atotanisa ny any ivelany fa ny fiainany olona ao anatin'ny tokantrano no milaza an'izay le fitondram-panjakana etsy manetana ny olona andao tsika hiasa andao fa metana mamy nareo moa tsy haiko hoe tonga tena tonga tao anatin'le vahaolana ve manolo-kevitra akoatra le ary fanaresanao satria izay ko nge le manahirana ao anaty sao de mba te izanareo mba hialangalana ary le olona fa hiandry fotsiny izay nge de lasa mazoto be le fitondram-panjakana hoe vatsitsinjo tosika fa mena satria ohatrany hoe sao de nareo ihany no mitaizan'le olona zany hoe izy ary le mitaizan'le olona amin'ny vatsitsinjo sy tosika fa mena zany ny mpanohitra satria ohatrany hoe fa maniny le olana ianao tsy samy resaka le tena olana le olona inona ny tena olana ka ny tena olana tsy miasa ny olona tsy isy asa raha nisy asa io hoe tsy de miankina loatra mpitondra io miankina mpitondra so de mba hoe le Covid le ady any Ukraine sao miampy le ady any Gaza sy ny Israeliana ay tsy fantatra so de mba zany le izy fa tsy de tena le hoe so de mba resaka contexte géopolitique le izy pasteur Edouard ady any Ukraine ady any Israely ady any Gaza de ady aiza koa rehefa avy eo ny vahaolana ane ka tsy ampitondra rery fa le vahoaka no misy an'le vahaolana ka le vahoaka mialangalana le vahoaka enjainy mpitondra le vahoaka torany lacrymogène le vahoaka gadrainy le vahoaka vonony de hahita vahaolana izy avetra amin'ny fitondra refa le vahoaka koa mety tsy mahita aizany tena hiatsapazana so de hoe tsy marina zany Berton rehefa mitondra olona ianao de azadiny fa ny olona zay nomen'Andriamanitra anao ireo no arena voalohany ireo no arena voalohany ireo no mila kolokoloina voalohany fa rehefa vahoaka no voakolokolonao de misokatra ny lalana rehetra ireo no hiasa ho anao ireo no ampidibola ho anao ireo no andohetra ho anao ireo ihany moa fa tsy efa zany ve le zavatra ataonyity fitondrany ty manino izy zao managadra sy mitoraka lacrymogène ny vahoaka io rehefa voafidiny ray andreo matohan'andrelona tao ariny ataontsika hoe fandraisanareo tamin'ny fifidianana tamin'ny telo sy roapolo sy roa arivo
dia nanamafy ny toerany any prime ministre zay fitotoana eo zany zao eo amin'io fitantanana gouvernement io dia nanolotra izy ny atao hoe politika akapobean'ny fanjakana na ny PGE nanao parlement zany hoe ny solombavambahoaka zay anananareo solotenao zany ao amin'ny anteny-mera dia isany hoe andro telo iorenan'le hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso dia le maolona zay ny voalohany dia ny faharoa ny fananganana industrialisation miampy ny angovo dia ny fahatelo ny resaka bonne gouvernance zany fa tafiditra ao anatin'le tafiditra anatin'iny le mikasika le olona capital humain resahanao zany zay nge le resahako hoe nareo aso dia ray ihany aiza le izy le mahatonga an'le fandehan'le izy aiza le maolona misy olona nipetraka amin'ny toerana anankiray nandritra amampolompolo taonany trongisina sonoa trongisina karany ny tanànany olona io izy ary niharo any olona io izao kosa aloha iza le tokony hiaro any olona io sonoa karana avy izy ireo ity gasy miresaka tandalanatsika io eny miresaka tandalana atsika de ahoana ny hanana sonoa sy karana tany eto Madagasikara ara-dalàna azy misy taratasy eny ka iza nanao an'izany ara-dalàna iza tsy ny mpitondra de eo nge zany le manahirana kavery ihany zany le izy hoe nisy problema zany tany amin'ny varatra tsy andrero moa zany fa secteur manera Madagasikara le mikasika an'le resaka olana tany resakanareo zany fa tsy mireusir inge le izy ina tsy tiako tenena de zao am'le tsy mireusir ataoko préciseko tsara le izy rehefa misy olana mitranga zany de lasa problema leo am'le toerana ohatra fotsiny akoatran'le tany zany ataoko akapobeany le izy nisy raharam-pifidianana nitranga ny farany zao de mikasika fifidianana be ny tanàna tadidinao tsara satria nanakoaky nanerana Madagasikara nitranganisy tany amin'ny district amin'ny Vatomandry nisy commune anankiroa tao Bekily tany Bekily ihany koa natany ary nisy fandatrana eka nisy fahafatesana samy nisy fahafatesan'olo daholo zao nge le izy pasteur Edouard Tsarame lasa problema le Vatomandry sofiratsiraka fotsiny le tatsy satria ohatrany any zany tonga zany le Bekily de ohatrany tao de eny amin'ny tambazotra sy eny amin'ny faneo zandary hidaroka bomba sany ny vaolany mpitondra efa nao omby zany hatramin'ny TTZMID 2009 tsy na azadino nefa ty ivelany le voongana de nitanda ohatrany nan'olo tany tonga fa misy varavarana misokatra de niditra tsikelikely ny mpitondra atra am'izay na io 71 na io 2002 na io 91 na io 2009 na io 2018 nisy foana olona ny lahatra fa le olona foana no lasibatry ny zandry nisy foana olona ny lahatra naratra tamin'ny filaharana fa ity nahita olona lahatra taiza amin'ny politika ianao ny olona ny milahatra eto de jiro ny tapaka rano ny tapaka ny karamany tsy azo ny kolikoly zay ny ilaharan'olona ito fa tsy hoe andaotsika ilahatra de esory ny mpitondra tahaka nataony teo aloha mbola tsy nisy tonga am'izany neto hatra am'izao hoe andraso aloha pasteur Edouard Tsarabe fa teto Madagasikara tamin'ny 2023 nisy an'ilay nataontsika hoe séance anganylaza hoe esory ny mpitondra andraso aloha e mitondra makany le aboutissement l'élection raha ohatra ka hoe nandeha arak'le makany am'le fanovana satria nisy famorina olona nitety arrondissement nareo mivoaka ny Tananarivo mihitsy anao tany amin'ny périphérie meritsy atosika mahitsy sy ny sisa de ny olona nge tao ambadika ireny nanantena hoe ka fanasoketana mako zany teneninao zany ka litsy nge le hoe ny ao ambadika ireny raha de hoe tokony jerena le zavatra resan'le olona hoe ny zavatra notakena am'izany de hoe mitaky ny lalàna ampiarina hoe article 42 tsy tokony ho candidat ny olona tsy manana zo-pirenena malagasy satria izy mpitongatseo izy ny rotsaka anday ka raha ohatra iny ka voaja sy nampiarina sy tonga anatin'izay de efa tsy mpitondra tsony izy de zay ngely izy hoe izay tamina fanovana ihany satria zay tambadika ny rodoben'ny olona nanaraka anareo izy mpitondra teo tsy fantatra zay zavatra zay 2014 izy nanao an'izany
tapitra ny mandany 2018 ny latsaka tsy isy nahafantatra an'izany na ray aza l'article 42 io article tonga le 2023 nivoaka le izy de taitra ny olona namitaka atsika ty olona ty de zay nge le mahatonga le ayay pasteur zany hoe nareo koa zany a ity fitondrany ity de malaza zany raha fahitany mpandinika politique de manao pilotage à vue zany hoe le zavatra misy any a no andraisan'ny fanapa-kevitra na fepetra tovitovy am'izay koa ny mode opératoire na ty amin'ny fanoherana zany hoe inona ndray zao malaza investigation nataon'ny olona tany ananina tany zany namoaka le artile hoe ty journal officiel tany frantsa mamoaka fa ity fianakaviany ty de mizaka an'izao pirenena nanomboka tamin'ity daty ty efa tany amin'ny 2010 tany de zay ny elizy hoe nareo zany tsy mitondra ny olona mikolokolo ny taizan'ny olona am'le teny hoe fanabazana politika zany hoe atao ao ty firenetsika ity tokana amantany tsisy Madagasikara akoatran'ny eto ary tsisy malagasy akoatran'ny eto akoatran'ny hoe mba mila rafinahitra kely zany tia nefa ianao olomba ositra raha teo hoe tia nefa foinjanahary misy an'ity malagasy ty sy ny arenao aminy de zay kely izy hoe tovitovy ihany nareo zany le mode tena pilotage à vue inona le mitranga de eo zany le hoe atondraitsika aloha zany no miresaka mbola mamerina le tany aloha ihany efa tsy mitovy zany tsy tena mitsotra an'lizy pasteur tsy mitovy ny tsy mampitovy azy raha ihany nareo ny tsy mampitovy azy ray zahay amin'ny fanaovana politika satria samy mpanao politika fa tsy ray zahay amin'ny fitantanana ny firenena raha zahay mitantana ny firenena tsy ohatra zao ny hoy ny afaratsika averiko tsara ny masaka ao anatin'ny sainay zahay tsy manana nationalité hafa tsy manana fasana hafa ivelany agny ny fasandrazanay a Madagasikara eto zahay malagasy reninay malagasy babanay malagasy zanakay malagasy de dikan'izay atahoranay mihoatra lavitra noho ny ray aman-dreninay ary ny vahoaka malagasy izao mantsy lizy nge pasteur Edouard Tsarame isany fa zay manko le tonga inona ny tena olana le fanontaniana teo inona le tena olanareo io rafitra sa olona sa fitantanana sa moyen zao isan'ny fototry ny olana hoy ny mpandinika politika fa averitry fotsiny izy lalam-pifidianana fa nareo tsy miadevitra tsy mitondra zany ho an'ny olona hoe ity nge mandio mitafititra tan'izany le fizakana le zavatra teo ity zany tokony ho hevitra fototra ary fampidinena eny rehetra any amin'ny tiako any fivoriam-pianakaviana any amin'ny sehatra samihafa nareo zany miakina am'le zavatra mipotra ataon'le fitondrany ty hoe de zay ihany no anaovanareo fanambarana fantatro faharoa ho avy zao ty ny 3 jona fantatro tsara nga mety efa voarakitra ao anatin'ny diarino zany 3 jona de misy rendez-vous raha ny voalaza tamin'ny 24 avril misy rendez-vous any Frantsa mikasika andreo hoe nosy manodidina na île Zepas tsy miresaka an'izany mihitsy ny any amin'ny fanoherana fa tonga de aty am'le hoe aza ilika aty aminay tsy fombiazanareo fa tsy tompona andraikitra olona zany fanina hoe fa ahoana la zay nge magleny hoe mitovitovy ihany mode opératoire nareo zany miaka pilotage à vue zay zany lizy Bertoa misaotra betsaka moa fa zay ny antodia eto zany hitondra sy anazava amin'ny vahoaka ny tena fotokevitry ny tena sy ny fomba iretrareta tegna le firenena marina isotra betsaka anao misokitra zany rehetrarehetra zany mo fantatry ny mpiaino rehetrarehetra ihany koa ary sasotra betsaka zay ny asana mpanao gazety fa izao ny eto a Madagasikara aloha misy any KMM misy any Ambatovy lasa koa base toliara fatsiresahana Soalala Sakatia eretrereto zay a zavatra tiako tenenina zany ireo orinasa ngeza be madao ily koa le Tsimororo ngeza be raha ohatra ka fotokevitra no resahana de tokony ireo mampandrosany Madagasikara fa aiza Madagasikara am'izao fotoana zao ny taninao lasan'olona ny arenanao lasan'olona ny vahoakanao manahoana iza tokony hiaro an'izay tsika manana mpitsara tsika manana mpitandro filaminana tsika manana lalàna
de manahoana zay zavatra fananatsika zay am'ireo rafitra resanao io hoe rafitra tsika reto ve ananatsika le rafitra ananatsika ny arena fa le olona mampiasa ny rafitra manahoana raha izay faharoa ianao miresaka Ilise Parsa iresako ny ato anatiny io za te resaka Ilise Parsa io amin'ny fahatelopolo jona zao aiza no odinina le Ilise Parsa any à Paris aiza aiza no odinina le izy any an-drenivohitra la Frantsa de Ilise Parsa io aniza raha ny mpitondra frantsay aloha tetiny teny mazava akoatran'ny fandehanany tany il glorieuse toy izy hoe ici c'est la France tamizy nandalo teto am'le hitapanao gazety hoe momba an'io de ozy izy hoe non mazava tsara mihitsy ny teny tamin'iny aniza izy io io misy le fanontaniana aniza le Ilise Parsa raha ny malagasy io nahoana no dinihinany Frantsa ary raha mpitondra malagasy koa mitondra eto ay maninona izy no manaiky handehanana makany a Frantsa satria tany ampiandohana hoe misy dinika indroa metona ndray fa natao teny andafy varatra de ny faharoa atao tsy tena hoe any andafy atsimo fa ny andafy ndraiky any a Frantsa fa maninona tsy nitohizana teo andafy avaratra zany hoe inona ny hevitra satria malagasy ny tompony araky ny lalàna raha ninareo zany ny position nareo tsy fatao hoe pasteur Edouard Tsarame hoe ty position ty sa ny RMD masanino hoe ny malagasy position tsy mila makany koa ny am 30 position ny malagasy ny tokony tandrovana ny souveraineté ny fiandriana ny ty fireneny ty zany hoe eto amin'ny tanitsika no iresana ny fananatsika sy ny harenatsika tsy mila makany kory no tsy hoe tsy mila makany fa tokony atao eto ny fampidinihana ary tokony fantatry ny rehetra misy olo tena tsy zany hoe efa namoaka amin'ny firafitra moa zany eo amin'ny gouvernement hoe retiny filafitra eny azonao zay fa ny anaovana an'izay ane ka satria izy frantsay de any amindry zareo no atao le izy e mazava ho azy aoana moa ny asaky ny volo frantsay zany hoe Cécile la France logika izy mitena zay satria zany ny mitondra eto tam'le fandalovany tam'y fitsidihana ara-panjakana ve fotoana nareo avy amin'ny fanoherana tamin'io filoha frantsay io mety ny resahana zany mety hoe tsy nanako taty aminay fa misy ve le fiorana tsisy nialangalana nareo tsy hoe mialangalana zay mitanina ko hoe ialangalana zay ny tanindrazanay ty ino ny ampialangalana anay mba nyresaka taminy fa ino fa izy ny tokony anao zany misy mpanohatra eto zaho mba mila miresaka mpanohatra izy ny tokony anao zay raha ohatra ka nieritreritran zany izy fa tsy zay nandeha hangataka fiaonana aminy zay ny tena position zay zay le souveraineté izay fiandrianan'le firenena zay hajaina zay fa tsy andeha isolelaka ty isolelaka ary miresaka basy toliary anao tary aloha tsika miresaka an'le hoe satria le vahoaka sahirana mila miasa ty fitondrany ty de milaza fa mila trandrany io ary aingany atsimo ny fandrosoana ianao zany raha tsara fipetraka mihitsy mifampivavana mihitsy satria ianao zay de tokony mifaly ary doboka kely mihitsy iny hoe tena miaingavany atsimo ny fampandrosoana ary asa maro no voatonona ary vola amin'ny dollara million de dollars mba tsy lazako milliard no hiditra ao anaty kitapo-panjakana manoloana le izy ohatra manala salabe ihany ny position anareo satria misy nanao fanambarana miainga tany Tuliara laza fa solo tena nantoko maromaro zay mandrafitra ny vovonana misy anao RMDM fa manohana an'io tetikasa basy Tuliara io de manao vazaha moa de miady nareo fa tsy afa-ty aminay zany resaka zany zany nge mahafanina ny olo pasteur Edouard Tsarame ahoana zany ny tena fandehan'ly satria andany co-président eo anivony raha toka ty RMDM mandray zany tokony firaisakina ny anankiray zany de matetika sady izy raha teo moa zany lehibe ny mpanohitra eo anivon'ny parlement tany assemblée nationale de mametraka position fa ny anankiray ohatra mangena tsy fantatra tsara hoe inona ny tena position pour ve izy anaovana an'le fitrandana de etiko ianao zany mikasika an'lizy hoe fitrandana io sa tsy fitrandana pasteur Edouard zao aloha de miteny fa ny arena rehetra zay foin'Andriamanitra ho atsika de atsika io atsika io zay aloha zany
tokony ho resy lahatra am'izay ny rehetra atsika izy aloha le resahany malagasy afa-tsy zay aloha ny tenen'le sénateur avany atule reny satria raha mba nangataka zao le député voafito amin'ny 3e arrondissement hoe avoay ny cahier de charge avoay ny résultat an'le hoe étude d'impact environnemental de any amin'ny 3e arrondissement ny Antananarivo nalany anao miteny fa affaire-anay le aty anay le aty zay manko le izy hoe aloha zavatsara fa sénateur de Madagascar no tena sénateur avany atsimo leny hoe azantsabaka aty jereo zany zay jereo zay sénateur zay ny resanao zany ovakitsika zany Madagascar de manarak'izay tonga de mandeha ovaky ndao raha izytsika zay teny sénateur zay ndao zay tateratsika ovakivakitsika anao zany mba ahafahanao manazava kokoa le position nareo sy fahitanao manaovana lecture politique ali satria tsy tapitapitra taorina zay de mivoaka ny fivoizana le hevitra fédéralisme zay kely izy pasteur zany inona zany zao no ao ambadiky zany rehetrarehetra zany ny ary miteny fa hoe arena ty aminay io maso mandidy am'zany zay mifanohitra am'zata tenenao etsakely anazy mivoaka tsy hoe tapoka avy any mivoaka mivoy miboky avy anday le resaka hoe fédéralisme no mety amin'ny rafitra eto Madagasikara ny fédéraliste tsy fahotana mahafaty fa ny fotom-pisainana ohatran'izany no tena manimba nyty firenetsika ity ataony sénateur zany ny fédéraliste tsy mifanavakavahana ny fédéraliste tsy andaotsika hiady atrano tsy zay ny fédéraliste aoka koa hazava le foto-kevitra fédéraliste tsy sanatreka de asa devoly zany fédéraliste zany ka holoza mitatao an'ity firenetsika ty tsy zay fa kosa mieritreritra ny rehetra hoe maninona no zavatra misy eto ololavitra agny no mihinana azy ohatra KMM Ambatovy tsy mahavelona ny malagasy fa any amin'ny firenena hafa agny no velony le izy ilaitsika zany le fédéraliste satria tokony tsika eto no velony satria le lalàna atsika ingeny mamaritra an'le izy izay le ilaitsika le rafitra fédéraliste hanovantsika an'io lalàna io hoe ny lalàna ny fédéraliste de ity masaketo hanineto tenena hoe ny code minier mihitsy ny mahatonga an'izy hoe ty any ny anjarany Madagasikara zay tokony le arena amboarina zany lalàna zany lalàna zany anie na tsy hoe baiboly ka hoe tsy ova mihitsy fa lalàna nataon'olombelona ka rehefa tsy mahasoa atsika azo atao ny manamboatra anazy hoe ty lalàna code minier tsika ty mamono atsika satria arena atsika io satria ny président zay isan'ny toananareo am'izao fotoana zao anatin'ny fitariana amin'ny fanoherana de isan'ny namaritra an'io ary ny kiany le mpitondra ankehitriny mihitsy hoe zany ve mba miditra amitsika ny efitsika ny tompony areny engy atao Ambatovy moa zany le resaka tam'izany fotoana zany fa kosa am'izao fotoana zao hita fa tsy mety le izy matona onga atsika zay mpitondra anao an'izay zay mako nytenenako tany aloha raha nareo nitondra mety ka maninona zany tsy mitadiny tsaratsara atsika rehefa nanongana le mpitondra teo verenako ary le kasika da eo zany nanongana atsika azy Ambatovy nanongana atsika azy fa maninona zany mihoatra lavitra no zay ny zavatra misy am'izao fotoana zao karaha tena iverina amin'ny resaka base toliara zany ino amin'ny tena position anareo tsy haiko ny RMDM sany amin'ny non base toliara non tsy trandrany io sa le base toliara mananareo izao le izy américaine no ambadiky le izy sao de hoe le non anareo ve le hoe mbola tsy zao le io no trandrana raisa aloha sa le non anareo midika hoe zay raha nga manana client potentiel mihoatra an'le manao an'izy io mety azahoana misimisy kokoa mihoatra an'ireo de zay mahatonga an'le non misy an'izany koa matsy le izy zany hoe resaka intérêt zany no ambadiky le position hoe zay koa manana client zany hoe manana société matanjaka noho io zay mety amme tsy haiko mety misy calcul chiffre zany io zay aloha tsy miresaka chiffre fa miresaka tombotsoan'ny tanindrazana raha niresaka chiffre zay mety niteny zay manao chiffre koa zay fa tsy zay no anaovanainao voalohany Berto raha enao mpanan-karena